Eo amin'izay baolina kitra eto Analamanga izay tahaka ny any sokajy zokiny. Ao amin'ny sokajy diviziona voalohany dia niditra tamin'ny andro fahadimy tany Carion sy tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ihany koa tamin'ity faran'ny herinandro ity ny fiadinan'ny tompon-dakana Analamanga sokajy Ligue 2 saika nahazo vokatra tsara avokoa moa ireo ekipa mitana ny larana 5 voalohany vonjimaika ao anatin'izany fifaninanana ho an'ny sokajy Ligue 2 izany. Saika nahazo vokatra tsara avokoa ireo ekipa mitana ny larana 5 voalohany amin'ny fiadinan'ny tompon-dakana Analamanga taranja baolina kitra sokajy Ligue 2 nandritra ny andro fahadimy natao tamin'ity faran'ny herinandro ity. Tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina aloha dia resin'ny ekipan'ny CFFA ireto miakanjo fotsy amin'ny sary reto tamin'ny saharainy ohatra ny ekipan'ny ASG Mada. Baolina tokana tafidy Joary ateo amin'ny minitra fa 17. Ny fota amin'ny torimason-dray araka izany ny CFFA rehefa tsy dia naomby nandritra ny andro fahatelo sy fahaefatra. Izao kosa ireo vokatra tany Carion. Ny Fosa Junior Espoir sy ny ekipan'ny FC Disciple Sarakady Sahala Ronoroa. Ny FC TFC nanamontsana ny FC Talents tamin'ny isa 4-0. Ny ekipan'ny LGK Plus sokajy Ligue 2 nanamontsana ihany koa ny ekipan'ny Étoile Bleu tamin'ny isa 5-0 ary faran'ny ekipan'ny Fève FC nandesy ny ekipan'ny Saint-Michel tamin'ny isa 2-0.